Soalnya kasala maraka sa tudo prike tati sa ngorngono ala manina si mani bani bala yalro shotukne sabashbashbana fa yuni bandu arano no fasike farshi stosi kisa barwarwana ni ala fagate matan lo arano fony mbola zaza efa biandra farala dia nobeazany indray aman-dreniny ho tia sy aro ny zavaboary nandany ny fatandrany tamin'ny fitiavana sy ny fiarovana ny karazany zavamananaina izy natonga ho tiany ireo fiarovana ny ala moa zany efa nibeazy ny ray aman-dreny satria dadabenazy zany taloha dia agnisan'ny nanana ndraikitra ara-panjakana miarany asa izy tamin'ny vazaha dia zareo koa zany agnisan'ny hoe niasa tagny amin'ny lalam-by dia rehefa nanapaka hazo nampadianana ny masinina taloha zany dia tsy maintsy nanolo hazo izay fitiavana zay zany no nampitainy tamin'ny zanany dia zay no nampitainy mamako taminahy. Monina ao Ampatsam-Pangabe 5 kilometatra miala amin'ny Fianaratsoa i Fabien anisan'ireo toerana mbola rakotr'ala sy manan-karena karazany zavamananaina ny tanàna misy azy. Sahala moa tena namako akaiky zany ny ala satria raha ohatra zany ka hoe tsy arovako eo namako eo izay tsy afaka miaro ny tenany dia fahotana ho azy ay ary lasa very namana. Nanomboka tamin'ny fahazazany i Fabien dia efa nanentana ireo namany ho tia sy aro ny zavaboary. Tena hoe nanentana ny namako anisan'izany ohatra zany rehefa miandro izy dia fanaon'ny mparakanto zany mitondratondra afo aloha mbola tsy nisy an'izany hoe briquet zany mitonotono mangahazo na mitono vomanga dia rehefa avy nanao an'iny zany dia vonoina ny afo mba tsy handakana mba tsy handoro ala zany na handoro tanety satria araky le fananarana sy vazy zany dia hoe tsy azo atao ny manimba ny arena voatanahary fa ny tokony atao zany dia miaro. Toerana manan-karena zavamaniry fatao fanafody eto amin'ny commune Pangabe nofaritanao alafady mihitsy ny ala voajanahary fakana fanafody ho fitantanana maharitra izany. Teto ny naka fanafody itsaboana tena ny olona tamin'ny mbola tsy nisy dokotera sy farmasia. Aty amin'ny toerana misy ny tahiry-panafody zany tsika zao dia maromaro zany le karazan-kazo fanao fanafody hita amin'ity toerana ty ty zao kizitiny any agnarany ty koa zany ho an'ireo zaza izay mipipiham-pandriana dia mbola fanafody manasitrana ihany koa ty ho an'zy zaza mipipiham-pandriana zany. Dia zay zany no amporofoana fa ny ala dia tsy tokony ho sombaina satria ny fanafody rehetrarehetra izay vidina amina vola be amanesy amatapitrisany any amin'ny farmasia dia hita ty avokoa zany ny akora fototra nanaovana azy. Mbola mitoetra amin'izao ny fangalanimponina zavamaniry fatao fanafody eto amin'ny alafady. Mbola manjaka eto ihany koa ny fitsaboana nentim-paharazana na ny fampiasana raokandro malagasy. Ny anjara asako amin'ny enanana ny ala zany dia saho mandray andraiky fa nentim-paharazana ny raokandro malagasy dia mampanjaka ny herin'ny rano. Amin'le herin'ny rano ampiasaiko zany ampanjakaiko dia amin'ny toerana manondro ny hoe varongona dia amin'ny toerana io misy ala raisiko hanasaravako ny olombelona maharaokandro malagasy izay aty ataoko amin'ny commune Pangabe ty. Fomban-drazana fanaonim-ponina ety Pangabe ny mandeha manao fangataham-pitahiny ety amin'ny rian-drano Andriamalaza. Mandeha tongotra eo amin'ny 20 minitra eo dia tonga ety raha miala avy eny amin'ny alafady. Avy amin'ireo ala ao amin'ny faritra rovana Tandavanala Ambositra Vondrozo na Kofavy ny rano mikoriana eto amin'ity rian-drano ity. Avy ao anaty ala nipoiran'ny loharano
Antsika zao aty amin'ny Tandavanala Ambositra Vondroso dia agny zany ny ipoiran'le rano, io rano hitantsika amin'ny sary io zany avy ao anatin'ny kôfara. Ao zany ny ipoiran'io rano io, manondraka ny tanimbary, manondraka ny lohasa, manondraka ny volo rehetrarehetra ary ampiasaina amin'izay hoe fidiovana sy fanadiovana izay, sady atao rano fisotro ihany koa. Tsy maintsy arovana zany ny ala satria ao ny mitahiry ny rivotra madio sy ny rano madio ary miatika ihany koa ny fahasalaman'ny olombelona satria ao no misy mitahiry mpanafody. Ahitana faritra latafiditra ao anatin'ny Kofavy eto amin'ny commune Pangabe. Vao nitsangana ny vondron'olona ifotony hitantana izany dia nitana ny anjara andraikitry ny sekretera amin'ny VOI Mitsinjo i Fabien. 12 taona izy tamin'izany. 12 taona eo zany ny tasoratra ny VOI Mitsinjo satria moa zany efa fantatry olona hoe tia le miaro tontolo iainana dia izay ny safidianana olona hoe aleo zany hoe taona anisan'ny membre ny birao ny VOI Mitsinjo. Anisan'ireo faritra lankofavy, mbola rakotrala sy manan-karena biby sy zava-maniry eto amin'ny commune Miarinarivo, 450 kilometatra, miala Ambalavao Fianaratsoa. Miandamimbavy mihitsy ny tanora resy lahatra amin'ny fiarovana izany. Tahaka Njaka, tovolahy 13 taona, Fanomezantsoa 13 taona ary Perety, tovovavy 12 taona dia nilatsaka Tsitrapo ho polisinala eto amin'ny faritra lankofavy tantanin'ny VOI Ambobalimiray. Resy lahatra ny tanora satria mamaresy lahatra anazy tanora voaheritreriny aby zareo reo no nilatsaka Sitrapo ho polisinala hisafo ny ala zay tantanin'ny Ambobalimiray. Fisafoana ala zay ataonay dia adiny 4 isan'andro. Efatrandro zay no aty anaty ala dia matory aty agnatin'ny 3 aly. Ino laokosika androany rapresa? Rapresa io. Roa taona mahery eo zay, 2 taona sy 5 volana zany nandraisako ity asa ty. Tena asanay zany amin'le fisafoana dia voalohany aloha dia hoe hanara-maso ny zava-misy ao anatin'ny ala zay faritra arovan'ny VOI ami zany, hitondra fanentanana atonivon'ny faritra arovana satria misy mponina mipetraka ato anatin'ity ala ty zany. Mahatonga na hoe mirisika ny hisafo ala dia mba hiharin'ny tontolo iainana sy simba. Rehefa mandeha aty moa zany dia ohatra hoe miasa na mandritra ny adiny 9 ohatra isan'andro, dia rehefa vita zay adiny 9 zay dia manao aloha tatitra kely aloha, manao tatitra zay zavatra hita androany, na ohatra hoe nisy sindry teo ny sindry teoko tenena zany dia ohatra hoe nisy fikapana hazo, nisy fitrandrana sy ara-dalàna, na fakana zavatra taty anaty ala na biby na zava-maniry sy na azahoana lalana. Raha misy ny fandikan-dalàna dia mandray andraikitra avy hatrany ny birao amin'ny VOI ary mampiatra ny diny. Ho an'ny VOI ami, arakaraka velara taminay na ny toerana nanapahana ny hazo ny diny, 4 metatra no sazy, raha tavy na dory-tanety sady mamboly hazo eo amin'ny velara-tany nanaovana izany. Mandray fanapakevitra miaraka ny fitaleava-parotry ny tontolo iainana sy ny conservation internationale raha toa ka mihoatra ny fahefan'ny VOI ny fandikan-dalàna. Manao tatitra isa-taona, isam-bolana raha ny tena marina, izay asa rehetrarehetra ataony, izay zavatra hitany rehetrarehetra amin'ny fisafoana ala, amin'ny fitseriana zany dia tokony hanao tatitra farak'izay aingana aty amin'ny fanjakana. Raha ohatra ka misy ny fanadihadiana dia anjaran'ireo ofisiera, ireo police judiciaire zany amin'izay lafin'izay no manao an'ilay fanadihadiana ary mitondra ny raharaha zany any amin'ny fitsarana. Polisinala io no manatanteraka ny fisafoana ala any anaty ala ary izy io no manao ny tatitra any amin'ny filohan'ny fikambanana
dia iny miakatra aty amin'ny conservation internationale sy mankany amin'ny fitaleam-pamparitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Ny conservation internationale moa zany rahantsika mahalala hoe mitantana ny faritra rovana Ambositra Vondroso na hoe ny Kofavy, dia ao anatin'io Kofavy io misy vondron'olona ifotony manodidina ny 20,000. Dia ireo zany mpiara-miasa akaiky amin'ny conservation internationale fitantanana io ala io. Ny conservation araka izany no manohana azy ireo amin'ireo traikefa sy ny fampiofanana, indrindra moa tohana amin'ny fanaterahana ny fiarovana ny ala ny fotony. Ankoatra ny tsindry dia manara-maso ireo zava-maniry sy biby ao anaty ala ihany koa ireo polisinala. Alaina sary avokoa izany rehetra izany ary atao anaty tatitra. Rehefa natao zany ny fisafoana ala ny androany dia ny zava-tsy nahaliana natao aloha raha nahaliana ny rehetra dia nahitana ny vorona. Vorona io aloha agnatiny misakafo mihina voankazo no hita maso raha tena mahafinaritra. Dia ny laharan'ny sary moa dia tsy misy atao agnatin'ny tatitra. Ny ora nahitana ny sary na nakana ny sary atao agnatin'ny tatitra. Voafidy ho filohan'ny Birao VOA Mitsinjo i Fabien ny taona 2024 ary mbola mitantana izany hatramin'izao taona 2024 izao. Tonga moa zany ny fanavaozana ny Birao tany amin'ny faraparan'ny taona 2012 sy 2024 dia voafidy filohan'ny Birao zany VOA Mitsinjo zany ny tegnako. Juskasika amin'ny resaka zao dia manohy miasa fagnaraha-maso sy fitantanana ny harena voajanahary aty agnatin'ny Kofavy. Tamin'izany fotoana zany tamin'ilay fotoana ananaovana an'ilay fifidianana zako tsy teo zany fa ny olona fotony zany ny teo. Mitraika moa ty ilaina satria ilaina fagnafatarana ny tokony atao. Afaka mitarika satria efa mambra teo taloha ihany ny hita amin'ny fotoana iny. Kanefa io lasa teo tamin'ny fotoana andron'izay feny mieritseriny vahoaka zany dia hoy iry mety aleo ery mba hitondra mba hitana hevitra hiaraka hidinika hitana ny fampandrosoana. Dia tonga zareo alatsinainy satria alahady nanao ny fifidianana alahady tolakandro. Tonga zareo alatsinainy dia izay vao niantso anahy hoe tongava aty amin'ny Birao ianao fa ianao voafidy filohany VOA. Eo za vao gaga ao hay misy amin'izao ve. Mirefy 4,4 sy 3,3 hektara ny velaran-tany misy ny Kofavy. Misandrahaka amin'ny faritra enina eto Madagasikara, Amorony Mania, Matsiatrambony, Atsimo Atsinanana, Iorombe, Vatovavy ary Fitovonany. Voasokajy ho paysage harmonieux protégé na endry tanàna mirindra rovana ny Kofavy. Ho fanatsarana ny velon-tenan'ny mponina manodidina ny faritra rovana dia nanome fiofanana momba ny teknika mpambolena mahazaka ny fiovan'ny toetrandro sy ny zara-masom-bolo azy ireo ny conservation internationale. Misy zezika alohan'ny lavaka. Tasika zao ohatran'izao ny bensesika amin'ny lavaka anankiray. Arakaraky ny halonaka ny tany zany. Dia tsaramaso voan'ny roa amin'ny lavaka raiky. Hitanareo zany na efa misiry ohatra zay aby. Dia io ny mason'io gato io mahita aby. Iny atao ambany fa atomaky ny boahany voalohany dia amizay mora ny siry. Efatra andro, 3 andro dia efa maniry dia matondraka soa. Ankoatra ny maha-polisinala ny fanomezan-tsoa dia tatsapa-piofana ihany koa izy. Manentana ny olo hanampiatra ny teknika fambolena agny manko zarana teknika fambolena resaka tsaramaso zao ny efa nataonay dia teo nanao resaka vary. Dia izay teknika nomenanay zay ezahana ampitana amin'ny mpikambana tsirairay zany. Atony tena nosika na fiarovany ala zany dia ny diniko zany ny fiainan'olombelo tsy afaka misaraka amin'ny resaka zava-mananaina. Dia gnisan'ny ngay mpamboly tasaha ty tena mampiasa rano amin'ny resaka fambolena. Dia ny fisian'igny atiala igny dia gnisan'ny tena misariky ora ary mitahiry rano be dia be atiala igny ahafahanay mamboly. Isam-bolana mandeha misafoala mandritra ny efatrandro ireo polisinala ao amin'ny VOA.
mandeha ditongotra eo amin'ny adiny 4 ka hatramin'ny adiny 9 isan'andro eo. Ankoatra ny fitafy sy lamba firafitra dia mivimbina ny sakafo hohanina mandritra fotoam-piasana izy ireo. Marihana fa mahasolon'andro ireo polisinala rehefa mandeha misafo ala, 2 alina ariary isan'andro, saingy tsy azo izany raha tsy efa vita ny asa. Zahay aloha sy voakarama mihitsy aty fa dia hoe fanetretena tanteraka no atao. Manetry tena zany ary fahasapana fa hoe mba ho fandraisana anjara biriky zany amin'ny fitantanana ny ala mba fanampiana ny zareo anivon'ny VOI zany. Dia milana anatin'ilay izy lany fotoana zany aho mandritra ny 4 andro dia ohatra hoe omena solona sakafo zany ray alina ohatra dia mahasapa hoe somary mbola siapy zany zay ao anatin'ilay izy satria marobe ny zavatra vita. Zay koa miato tena rehefa hoe midina aty. Dia mafy tokoa ny asanay satria misy ny fagnania, misy ny ala sy vao misy lala moa zany dia rangotra manontolo ny silosilo aby ny lala omba dia lasa marasy aby manontolo ny tegna. Hiratsika mihitsy zany ny olana ao anatin'ity ala ity. Misy ireo hazohazo maro isan-karazany, misy fiakarana fidinana dia regny zany tena sapa hoe mafy dia mafy zany ny zavatra regny. Ny toetr'andro koa moa sendany ny tena manapy-trotraka rehefa merika ny andro avy le orana igny ny tena ady igny ato anaty ala ato zany tena sapanany mangidy tanteraka igny avy orana igny. Ny olana amin'ny fampiofanana tasa zany dia indraindray ny olo sasany sady mivaky lohan'ny teknika omenao anazy. Miatra manaina ny asan'ny polisinala sy ny filohan'ny VOI, saingy sasy mijoro hatrany izy ireo. Nitondra fandresena sy vokatsoa, ny herim-po nananany ireto mahery fo ireto. Asa mihitsy na hoe olona aty ambany na olona ambony zany dia mandray andraiky sa ny polisinala manatanteraka an'iny. Ny olana sedraina aloha zany dia miady amin'ny tambazotra ny Sandrakala. Zay zany tena olana. Izy io zany misy anjara sarotra fa mila manana fahasahina sy finiavana zany rehefa hanao zavatra. Tena mahazo minasana miasanay satria manentana ny olo zany dia satian'ny olo ny mandrara anazy amin'ny asa ataony. Satria manentana hoe aza mitevy ala dia ho ny valin'olo azy inona ny iainana ety anaty ala rehefa sy tevy zay na hitrandraka. Araky ny miady amin'ny tambazotra ny Sandrakala zay mba hampanginana ny madinika dia tsy maintsy ngeza zany ny velesinay natao zany dia fomba hanatratrarana an'le mpadika lalàna le tambazotra ny tena ngeza be dia mangina ho azy ny madinika rehefa tratran'izay satria hoe jiny aza hoe saky ny zalaka mainka ve tsika ny siraty mangina ny sisa. Zay zany le fomba fanaonay zany. Ndradra ny ainanay zany dia ohatr'izao. Zahay rehefa misafo ala dia nahatrasa olona mitondra hazo. Rehefa natao le fanadidihana fantatra hoe ato ny misy an'le hazo. Tapitapitsiny tonga le 4x4 aka an'le hazo. Rehefa hitanay moa zany hoe plakrosy le izy. Dia nalana sary le tomobilina dia nalefa MP any amin'ny tompony raikitsy ny rano sy ny ala. Zahay zany tena hoe naresy ny Goliata, niady amin'ny Goliata zany hoay satria teo zany nansary taona zany zareo hoe tsy mety ny natao. Tena nahazo fandrahona nahay tamin'izany fotoana zany ary nany hoe nanoloky ny moteur tamin'izay fotoana zay dia nivaina. Ny enany tsindry tamin'ireo faritra larovana eto Ampangabe sy Miarinarivo. Azo lazaina ho tsy nisy mihitsy azy no niezaka nataon'ireo vondron'olona ifotony, indrindra ireo polisinala sy ny filohan'ny VOI. Iny zany le zavatra nataonay zany tena hoe misakony be dia be zany tamin'ny fiarovana sy ny fitantanana sy nataonay zany satria hoe Goliata be azy io resy ny zalahy dia mangina ny tsisy. Parapara ny taona 2024 zay dia iny zany koa. Taorianan'le fahatratrarana an'le deba be iny zany dia lasa ny hena ny tsindry. Fa mihasara satria ny hena ny sindreo anatin'ny ala. Ny fandraisan'ireo vondron'olona ifotin'ireo andraikitra amin'ny fisafona ala dia nahitana fihenany
déforestation ny tany fanimbana ala satria raha tamin'ny 2024 dia 3,4% zany ny taux de déforestation ary ny hena zany dia tamin'ny 2023 teo dia 1,04% ny taux de déforestation tato anatin'ny GOFAV. Dingana lehibe vitan'ny Fabien tamin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny fambolekazo nataony. Navita namboly hazo tamin'ny navelaran-tany 20 hektara izy nanomboka ny taona 2,4 ka hatramin'ny taona 13,4. Dia tamin'ny 2,4 zao namboly hazo tamin'ry toerana Tasamaso ry. Io tsisy ninino teo fa rakotra bozaka fotsiny. Anovolena hazo io tamin'ny 2,4 dia amin'izao tsika 4,20 zao dia fahita hoe rakotra ala tanteraka io. Mahatsapa sy resy lahatra ny mponina eto Ampangabe sy Miarinarivo fa tena ilaina ny fiarovana ny ala. Kotirana ny fiarovana ny ala fa mahazo tombosoa zahay fa betsaka ny rano. Io izy io volana septambra sika zao da mety rano tsara madio tsara nisy. Dia izy zany miainga avy aty amin'ny GOFAV dia mamondraka ny tanimbary efa 10 hektara, 100 hektara makany. Ity rano ity moa zany sapan'ny matsiatra magnaso amin'ny mangoky dia any da mangoky any mbola misy tanimbary bebe koa mivelona amin'ny alalan'ity izany. Ireo vondron'olona ifotony no tompon'andraikitra voalohany amin'ny ady atao amin'ny fitrandrahana tsara-dalàna ny harena voajanahary sy ny fiarovana ny tombotsoa iombonana. Manana ny etaetana izy ireo mba hanamafisana izany. Tokony hoe misy zany ny fandraisana tanana ary mba tena hoe mahavoavidy ny andronay tanteraka ary hoe tena mahasolo ny hasasaranay sy ny hasembohanay mandeha aty. Zegny isan'ny mba hetahetanay no mba hitomboany resaky fampiofanana sy ny fagnohanana ny tasah zany indrindra moa ny tanora sa mahita asa reo. Ny etaetanay zany zao tena taina ny fanjakana dia hoe zahay manana tetik'asanay zany dia hoe hanongatra toeram-pizahan-tany aty Sasipina hisy fidiram-bola amin'ny isan-tokantrano ny tsirairay. Miasara zany ny farimpenan'ilay olona rehefa tonga ny mpizahan-tany tanora zany ny tanina zany mba hanao tahaka andra faralafabe satria raha manao toy izy tahaka nazy aby zany tanora rehetrarehetra dia tsy resaka be hatao ny fiarovana ny tontolo iainana fa samy handray anjara mavitrika. Ho an'ny tombotsoa iombonana sy ho an'ny taranaka faramandimby fa indrindra ny fitiavana ny tontolo iainana no mampirisika ireo vondron'olona ifotony hiazo ny ala. Moa avatsy izy ireny no tokony ho tohanana misimisy kokoa rehefa fananam-panjakana ihany ireo faritra rovana. Nahoana tokoa raha atao mpiasa-panjakana ireo mahery fo mpiaro ny karazan-javamananainy ny fotony.